Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanina no era-banatsika ry afaka tratra ity alarobia faharoa amby roapolo ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny boky voalohany Mpanjaka. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo, Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny likana na hoe miangaka makanisa ny Zarefata izay namany Sidona, ary mitoerany fa indro misy vehivavy mpitondra tena any izay notendreko hamelona anao dia niangizika nakany Zarefata. Hanomby teo am-bavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo, ary niantso azy alikana na hoe masiny ianao, hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba hosotroiko. Ary noho ny lasa nakira vehivavy dia niantso azy alikana na hoe masiny ianao, hitondray mofo kely koa eny tananao. Fa ora vehivavy, raha velona koa Jehovahandriamanitrao, tsy manana mofo na dia iray akora aza, fa koba eran'ny tanànan'ila ao amin'ny barika sy 10 kilo foana ao amin'ny tavoara. Ary maka tapa-kazo roa aho zao ka hiditra namboatra ireo ho anay mianaka teo fatsy zahay. Fa ho elita aminy. Aza matahotra fa andeha miditra ka manaova arak'izay lazainao izany. Nefa anaovy mofo kely ihany aho aloha ka ento ety amiko, ka rehefa izany dia efa ho manaova ho anao sy ny zanakao koa. Fa izao no lazain'i Jehovahandriamanitry ny Israely: tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara, mandra-piavy ny andro anjatsahan'i Jehovah ranolorana amin'ny tany. Dia nandeha vehivavy ka nanao araka ny tenin'ny Elia, ary izy sy vehivavy mba amin'ny ankohonany dia nanako anona elaela ihany. Nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny diloilo tao amin'ny tavoara, araka ny tenin'i Jehovah izay nampilazainy an'i Elia. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantaran'i Elia izay tany amin'ny fanjakana avaratra no resahan'ny mpanjaka voalohany eto. Bokin'ny mpanjaka moa mitantara ny zava-nitranga nanomboka teo amin'ny Davida mandra-pahatonga taty amin'ny faharavan'ny firenen'i Israely, fireneny faharavan'i Jerosalema. Lava be izany vanim-potoana io. Ary dia voarakitra ao anatin'izany ny tantaran'i Elia izay niasa tany amin'ny fanjakana avaratra, izany hoe tany amin'ny Samaria izany. Dia nisy mpanjaka moa tamin'ny andron'i Elia antsoiny hoe Ahaba izay nanambady an'i Jezebely, ary isan'ny mpanjaka ratsy fanahy mihitsy satria nampiodina ny zanak'Israely hiala tamin'Andriamanitra, nanompo sampy, nanompo ny Bala sy Asera i Ahaba sy Jezebela vadiny. Ary dia mifandona matetika tamin'i Elia arak'izany Ahaba, indrindrindrindra Jezebela. Ary izay nahatonga ity mosary ity moa, izay efa faminanian'i Elia rahateo nahatonga ity mosary ity. Dia Elia tsotra ny velomin'ny goaika, tsy ho mpiainana Elia. Fa rehefa mafy ny mosary dia hoy ny tompo tamin'i Elia, ary izay andiny tsotra masina izay no entina mampahery anao. Hoy ny tompo tamin'i Elia manao hoe: miangaka makanesa any Zarefata. Miangaka makanesa any Zarefata. Zarefata zany dia tanàna kely ao anatin'ny faritry Sidona. Ary fantatsika fa natsanjaka mafy be ny mosary dia nalefin'Andriamanitra nakany Zarefata Elia. Inona ny dikan'ny teny hoe mandeha any ianao makany Zarefata? Telo farafahakeliny no hevitra io andininy io. Ny voalohany dia izao: mandeha any ianao makany Zarefata fa misy olona vonjenao any. Vehivavy izay ataontsika hoe tsotra, vehivavy mpitondra tena miaraka amin'ny zanany,
vehivavy sahirana ary indrindrindrindra vehivavy zay tsopo satria rehefa nila vonjy taminy Elia dia avy hatrany dia nanome izy miarana ho Eli izay fantatsika fa tsy de fomba loatra ny hoe araka Jaona 4 tsy mahazatra loatra ny hoe lehilahy mangataka rano amin'ny vehivavy satria ny fatsakana lalina noho zany ny lehilahy ny matanjaka de lehilahy ny mangataka rano. Eto nefa Eli dia nangataka rano tamin'ity vehivavy zay tao Zarefata ity, mampatsiaro ny Jaona 4 Jesoa nangataka rano tamin'ilay vehivavy Samaritana. Ary dia izay koa Eli eto nangataka rano name le vehivavy ary indray Eli omeo koba, omeo sakafo, omeo mofo ary mofoko aloha atao rovo atao ny mofonao. Asehony ety andininy ity zany lay fahatsoram-pon'ilay vehivavy izay namonjy an'Eli. Manitra izy raha jerenany io andininy hoe koba ray aran-tanana Eli asany ampelan-tanany ary dia kely varafety saingy tsotra kosa izy nanampy an'Eli. Izay toetra izay no tian'ny tompo novantan'ny Eli tany Zarefata. Tonga tany Eli hamonjy ity vehivavy ity izay tsopo. Zava-dehibe rehefa kolalala eto ny ataontsika hoe fahagagan'ny fizarana. Hoe arakaraky ny izaranao no isian'ny fahagagana. Hoy ny andininy farany amin'ny andininy 21 manao hoe tsy lany mihitsy ilay koba ary tsy ritra mihitsy ilay diloilo. Nisy foana zany tao nahavelona any Eli sy ity vehivavy tao Zarefata ity sy ny ankohonany nahavelona azy. Tsy hoe feno le barika na feno ny koba fa zao tsy ritra fotsiny le izy, zany hoe nisy sahaza mandrakariva. Rehefa ao anatina krizy zany ny mpanompon'Andriamanitra de izao ny sahaza omen'Andriamanitra mandrakariva. Io sahazan'Andriamanitra io le mamelona ny mpanompony ao anatin'ny krizy. Tsy feno akory le izy hoe de nanana be de be tamin'ny barika nge izy ny reharehanina fa nasehony bokin'ny mpanjaka eto fa izao Andriamanitra rehefa hianteherantsika de manome ny sahazatsika ary tsy lany ny koba, tsy ritra ny diloilo. Zany hoe ny isan'androntsika de iantohan'Andriamanitra. Zay raha teo ny dikan'ilay vavaka manao hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay anio. Tsy omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay mandritra ny 10 taona na omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay mandritra ny 70 taona fa omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay anio. Zany hoe ny anio omenao anay fa izao de rapitso zay mangataka aminao. Isan'andro zany zay miankina aminao Andriamanitra. Zay ny dikan'iny vavaka iny hoe isan'andro zay miankina aminao Andriamanitra. Fa raha ohatra ka omenao anay ny 30 taona 70 taona de ndrao de tsy miankina aminao intsony zahay. Fa isan'andro ny fiainana de miankina amin'Andriamanitra. Ary zay ny dikany ety andininy Saotra Masina ity hoe tsy lany ny diloilo. Mandeha any ianao makany Zarefata de ampianaro hiankina amin'Andriamanitra. Lay olona manodidina anao mandeha any ianao makany Zarefata fa izao ataon'Andriamanitra mahita fity amin'ny olona izay mety tsy eritreretinao akory. Fa ny faharoa raha miteny hoe mandeha any makany Zarefata tsy hoe andeha hamonjy na hanampy ity vehivavy ity hitsolo vavolombelona ihany ery fa izao Eli koa andeha ho any Zarefata mba hiankina amin'ny hafa. Tao amin'ny tompo Eli ahatsiaro hiankina amin'ny hafa, hiankina amina olona marefo kokoa noho izy ary, hiankina amina olona marefo kokoa noho izy ary olona jentilisa ary. Azo antonoana fa vehivavy ao Zarefata any amin'ny faritra Sidona. Sidona zany dia tany mpanompo sampy ary ny tsy tokony antonoana fa i Jezebela vadiny Ahaba de avy any Sidona. Sidonita tahaka n'ity vehivavy ity, ilay i Jezebela. Ary fantatsika ny fankahalan'ny Jezebela Sidonita any Eli. Saingy eto zany Eli de zao vehivavy avy any Sidona tahaka ny Jezebela saingy zao tsara fanahy. Tsy zay rehetra avy any Sidonia zany de ratsy fanahy. Tsy zay rehetra jentilisa zany de ratsy fanahy. Zay rehetra jentilisa de tsy tia mizara. Fa io vehivavy tsy mpino akory ary zay mahatonga azy miteny hoe ny Andriamanitra ao tsy mpino akory izy. Saingy zao nirahinaN'Andriamanitra ho any amin'ity vehivavy mpitondra tena tsy mpino ity Eli mba hamelona, mba hiankina aminy.
ary izay toetra izay mandrakariva ataon'Andriamanitra eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ny ahatserovan'ny mpanompon'Andriamanitra izay fiankinana izay mihitsy ary. Mampahatsiaro antsika an'i Jesosy ny fasana ny ndramina ny ankinana tamin'ny hafa itory-teny ny hindrana ny sambon-kelin'ny Petera andeha tao Kapernao ny hindrana ny tranon'ny olona tao Kapernao sy ny sisa rehetra ny tranon'ny ombon'ny Betlehema niankina na de nanana ny fahafenona ary Jesosy de nanaiky niankina tamin'ny hafa mba ilazana antsika fa itsika mpanompon'Andriamanitra de tao amin'ny tompo iankina koa nge amin'ny hafa mba tsy reharehantsika mba tsy eritreretintsika hoe itsika feno itsika tsy mila na iza fa sain'ny tompo eto mihitsy ely mandany ianao makany Zarefata de any ianao misy olona hikarakaranao misy olona amelona anao eny ianao amelona azy noho ny finoanao fa izy kosa hikarakaranao noho ny fankatoavany sy noho ny toe-po izay ananany malala-tanana. Revako malala itsika tsirairay avy de manana ny Zarefata tsika avy. Manana ny Zarefata tsika izay tian'ny tompo hiasa atsika. Manana ny Zarefata tsika izay misy fotoana izay ahatsapatsika hoe misy olona malala-tanana manampy antsika. Tojo any Zarefata tsika satria misy fotoana amin'ny tsy eritreretana azy misy olona manampy anao, misy olona mamonjy anao, misy olona tsy eritreretinao akory ary. Misy olona tahaka n'ity vehivavy izay tany Zarefata ity, hafa firenena mihitsy, hafa finoana mihitsy, tsy mieritreritra zany hoe olona tahaka an'ily saingy zao nataon'Andriamanitra fitaovana izy. Io Andriamanitsika io ravako malala rehefa mamonjy antsika afaka mampiasa ny olona rehetra na de ny hafa firenena. Raha tsika mety manana totsika hoe préjugé manana fitsarana melomana hoe olona avany Sidonia ve zany ve tsy mitovy amin'ny Jezebela fa eto de ny fanohitra tanteraka mihitsy ny toetran'ilay vehivavy Jezebela sy ity vehivavy avy any Zarefata ity. Ary zay toetra ataontsika hoe manana fitsarana meloa zay le tsy tian'ny tompo toetra ny kristianina. Fa raha ny kristianina manana fitsarana meloa tonga de mitsara melomana hoe zao ve reny ve inona ve mpanompo sampy ve eny tokoa mpanompo sampy tena tsapatsika ny mety ho faratsy toetra fa zao hain'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra ahasoanao na iza rehefa tian'Andriamanitra ampiasaina ahasoanao de mahasoanao izy fa manana fahazavan-tsaina manana finoana sy fankatoavana n'Andriamanitra. Ny zava-dehibe zany de zao tsy mitodika amin'ny olombelona akory ny fanoloran-tenantsika na ny fiankinantsika fa mitodika amin'Andriamanitra isika ary rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika de hain'Andriamanitra ampiasaina ny zavatra rehetra mba ahasoantsika sy hitahiana atsika. Fa ny fahatelo zay aseho antediny tsotra masiny ity afaka malala mandehana koa ianao makany Zarefata. Mandehanao makany Zarefata miataka amin'izy io miataka amin'ny Jezebela miataka amin'ny Rahaba. Zany hoe lay Zarefata koa ity zao toeram-pitokanana ho an'ily, toeram-pivavahana ho an'ily. Misy fotoana indraindray isika rehefa mafy ny asa indraindray rehefa hoe hakalain'ny olona de indraindray mbola mikiry eo fa misy fotoana asain'ny tompo miataka ny Zarefata. Mandehana ianao miataka kely any Zarefata fa ny tompo no mamelona anao, ny tompo no mikarakaranao. Ary izay toe-po fanetretenany ily izay toe-po ataontsika hoe nay niataka nay nandefitra toera nitokana mihitsy ary. Zay dia Zarefata n'Elia koa eto zany hoe toeran'izay ahafahany Elia miorina bebe koa amin'ny finoana. Zarefata zay ionany Elia bebe koa amin'Andriamanitra. Afaka malala raha ao anatina krizy arsika ao anatina zavatra sarotra tahaka ny Elia. Misy olona makahala anao, misy olona manenjika anao, misy olona izay noho ny asa isain'ny tompo tanterahinao. Tsy tianao fotsiny zao le olona, tsy hoe nasianao ratsy izy, tsy hoe nanisy ratsy azy ianao na nakahala azy ianao na fa zao tsy tianao fotsiny zao izy satria fanahy samihafa anao aminareo. De zao asain'ny tompo miataka kely makany Zarefata ianao. Asain'ny tompo miataka fa ny tompo
rehefa mampiataka anao dia mampiasanao olona ilaina mandrakariva. Ny mpanompoandriamanitra rehefa ko malala de vahaolana mandrakariva amin'ny toerana zay rehetra mety ho misy azy. Ny mpanompon'andriamanitra tsy olana akory. Ny mpanompon'andriamanitra tsy mpitondra olana. Ny mpanompon'andriamanitra tsy mpitondra olana. Ny mpanompon'andriamanitra tsy enta-mavesatra koa ary. Fa ny mpanompon'andriamanitra vahaolana ho an'ny hafa. Satria ny andriamanitra topontsika, andriamanitra manan-karena. Marina fa ao anatina fa ny fotoana mosary krizy eto, saingy zao Elia vahaolana, tsy nitondrana inona na inona Elia, fa ny finoana Elia ny teny amin'ny Elia, ny baikon'andriamanitra ny nankatoaviny Elia, saingy zay finoana Elia zay nahavelona any Elia sy ireto ho fianakaviana zay nandray azy. De afaka malala ny kristianina de olona ilain'ny fiarahamonina. Amin'izao vanim-potoana sarotra izao, vanim-potoana krizy zao de zao, tsy tokony ho adinoantsika fa olona ilain'ny fiarahamonina isika. Ilain'ny fiarahamonina isika tsy hoe satria manana be, fa ilain'ny fiarahamonina isika satria manana an' Jesoa. Ilain'ny fiarahamonina isika satria tsika manana finoana. Tsisy heviny intsony isika raha ohatra ka tsy manana finoana. Zay mahatonga Jesoa ke miteny manao hoe io ange raha ohatra ka ny fanasina ny tonga matsatso tsisy ilana azy tsony. Raha mpanompon'andriamanitra no tsy manam-pinoana, raha mpanompon'andriamanitra tsy miantehitra amin'andriamanitra, raha mpanompon'andriamanitra tsy manana fahatokin'andriamanitra de zao manjary tsy ilaina izy. Fa ny antony mahatonga ny ilainy ny fiarahamonina de zao satria niorina tamin'andriamanitra izy, satria nino izy, satria nibaikon'andriamanitra ny narahany. Le afaka malala miteny tsotra masiny tiara de lafy zavatra telo lehibe no entina mampahery anao. Voalohany de zao, rehefa ao anatina krizy, ao anatina zava-tsarotra, aza miala amin'ny fahatokinan'andriamanitra mihitsy. Tsy satria ao anatin'ny krizy de miala amin'andriamanitra, fa ao anatin'ny krizy mihitsy indrindra koa ara ny tonga ny mpakafana. Ao anatin'ny anohanana ny tonga ny mpakafana. Zarontsika tsara matitoko faevatra ny nakany devoly fanahin Jesoa, rehefa tonga ny anohanana ny fahasahiranana, misy zavatra mahafilalovana, eo vao tonga ny mpakafana. Fa izao ny ampianariny Elianao de zao, rehefa tonga ny tsy fisina sy ny krizy ny zavatra tahak'izany de zao aza miala amin'ny fahatokinan'andriamanitra. Fa Andriamanitra manao zava mahagaga mandrakariva. Ary ampotoan'Andriamanitra miara-miasa hasoa anao na de ny krizy ary. Fa ny faharoa zay hevim-pana ampahirizana anao amin'ny teny tsotra masina ity, ravako malala de zao, ny zavatra rehefa zaraina de mitombo aza. Arakaraky ny izarana no mampitombo azy. Tsy lany mihitsy le diloilo, tsy lany mikoba. Satria nahoana? Satria nanao fahagagan'Andriamanitra, fa satria teo ny finoana, fa indrindra satria ny zaraina re. Afaka malala indraindray rehefa anatina krizy sika de manao hoe kely ty ve de zaraina, za tsy ame an-tany anao mandeha tsy ampy antsony ty, za tsy zarana inona na inona. Fa mifanohitra am'izay mihitsy. Zava-dehibe tiany ny tompo takatritsika amin'ity tontolo andro ity mba mizara, mba manana fanahiny fizarana. Tsarontsika tsara ny fanamasana. Ny voambolana ampiasain'ny asan'ny apôstoly toko faharoa rehefa hoe dia nilatsaka ny fanamasana ary nipetraka ny zarazara tambony ny apôstoly rehetra. Samy nana ny fanamasana, fanahy iray ihany izy, saingy zao no zaraina tambony izy rehetra. Izay toe-panahy mizary zay de efa toetra ny fanamasin'Andriamanitra. Ny olona manana ny fanamasin'Andriamanitra de tia mizara. Ary tsy mampaninina azy ny mizara satria zao mahatoky fa manana an'Andriamanitra izy. Tsy mampaninina azy ny manome satria Andriamanitra azo ny antoka fa Andriamanitra manan-karem-pahasoavana manome azy mandrakariva. De engany ho isan'izay tia mizara ianao amin'ity tontolo andro ity, fa ny fizaranao tsy fa tiantoka ho anao. Fa ny fahatelo avako malala zay entina mampahery anao amin'ity andriny tsotra masina ity de zao manana fireketam-po amin'ny fivavahana. Ny krizy na ny zavatsarotra lalovana tahaka ny aretina na tsy fahasalamana de zao za rehefa hatafahan'ny tompo afahanao miona bebe kokoa amin'ny tompo. Mampatsiaro an'i Jesoa nitokana ny vavaka tao amin'ny zaridaina ny Getsemane de tahak'izay ty za rehefa hatan'Elia ity. Ianao koa mety manana toerana manokana ivavahana. Zany hoe ndraindray rehefa ao anatina zavatra sarotra ianao de zao manana fotoana ivavahana. Ndraindray ataky ny tompo kely mihitsy, ndraindray tao amin'ny tompo hiataka kely mihitsy. De zao izay fiatahanao kely zay tiany tompo iorenanao finoana amin'ny fahatokiana azy. Alao hoe afaka malala amin'ity tontolo andro ity, mireketa fo amin'Andriamanitra de matokian'Andriamanitra aza manahy fa ny Andriamanitra ao mikarakara
mamelona, azonao ianterana, mahatonga anao olona ilainy ny hafa, ilainy ny mpiarabelona aminao, fa indrindra ilain'Andriamanitra. Ivavaka tombo misaoranao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampiorina anay bebe kokoa amin'ny finoananao. Misaora tompo fa ampatsahivonao anay mandrakariva fa ilainao zahay satria ao aminay ny fanahinao masina ary ilain'ny hafa zahay satria manana anao. Dia tahiny tontolo andro nay ny tompo izaranay, itiavanay namana, anananay fo mangoraka, anananay fo tia mpiarabelona, indrindra tahity tontolo andronay ity, tontolo andro akatoavanay anao ka tsy salasalanay am'izay zavatra anirahanao anay sy ampanaovinao anay. Manafy anay tompo tsara ary eo anay ny fifaliam-piainana mamakivaky ny fiainanay isanandro. Dia manambina anay am'izay rehetra ataonay, tovi-tsapanay fa Andriamanitra be indra fo ianao ary Andriamanitra azona ianterana amin'ny fotoana rehetra. Dia tahio tompo ny asan'ny tananay, tahio ny fanoloran-tenanay, tahio manokana ireo mpianatra mbola ao anatin'ny baccalauréat, ampahirezo izy ireo, omeo fahafahampanadinana, omeo fahendrena ary izotra arakatsika sy andavany ny fanadinana baccalauréat nay rehetra. Dia mitahianay tompo tsara, mametraka ny fiainanay mandrakariva eo mba fahasoavanao zay Jesoa. Amen.